Dimy am roapul Marcaravan manana Dimy am roapul Marcaravan manana Program Am bunăntan Suat nun Dec la udă mi dinandala Gianala Fanti palin Sakaf si fatia nara na vuls Filipin Fasa la man Zim mazat Teknologia sa sram Fisalo Fisa hanto Tata putin ni dae Kaya na nabitan sa Kanon sa feet Mahizan tadid Fisike falaunin Na nakubata babas manggit Botani la la na, fanti palim, sakaf si fampianara na vol si fi un pin, fasalaman, zero mazav, teknologi, asasiran fsutru madiu, fialambul, vizatan, raval manana marca yan no mavitan sa. Tanto na, mafadesentat, pata fadesen sa kam shakti no pabo. Na kubagamba masimangi. Leto artista lagi atau leto nulis presentasi biasa so kas kanti bulta ini kaiti batasum dia zafat ini miza ini natawa bulta ini sana pada itu sti dewa nara bola selain ada kira natawa bulta ini kesan ini apa pesati kena fit November. Te Aizan no itatika numéro 25 Aizan itatika le 20 Mbasa nu Avantika anakiten fotsiny ty Avalina tena mitovy tsara Avalina tena mitovy tsara Rehefa avalina tsara tena mitovy tsara io De tonga de hitatsika ma eo am'le maitsomaitso ampovoany fahatelo Eo no miforitra eto de fanandrika amin'ny akavananareo jeso anareo de akavananareo misy am 25 fa rehefa mijery ohatr'izao de atao kaiky ny fotsika izy zany ao akaiky ny fotsika izy eo an'le maitsomaitso faharora ny valina telo ny bulletin unique ty bulletin unique aty rehefa androsaka an'itysika amin'ny 7 novembre dia misy ohatr'izao ny ao arina dia io faritra anankiroa io ohatranareo hitanareo iny no aforitra andre mandeha ohatr'izao dia aforitra ohatr'izay koa ny avato amin'ny ilany dia avalina anankiroa dia avalina roa ty le arotsaka 25 ty le 20 ty dia zao ho atsika rehetra tadidy tsara fa ty misy zava-dehibe tena ohatrany tsisy miteny mihitsy zava-baovao
tao anatin'ny lalàna natonga olana tamin'ny 13 mai reny. Misy zava-baovao anatin'ity bulletin unique ity. Misy soratra ato ambadika ato hoe soni. Dia ireo soni io tsy itsika ny manao soni fa alohan'ny fivoahan'ny bureau de vote amin'ny 9 maraina. Ianareo membre en bureau de vote, isika rehetra délégué ny candidat ny numéro 25 dia manamarina tsara fa misy olona roa membre en bureau de vote natao atsapaka talohan'ny fivoahan'ny bureau de vote zany. Misy olona membre en bureau de vote anankiroa manao soni ato ambadika ity bulletin unique ity. Averiko tsara, alohan'ny voahan'ny bureau-pifidianana dia ianareo membre en bureau de vote sy ny délégué dia manao vérification manamarina fa misy soniany membre en bureau de vote anankiroa ato ambadika ity bulletin unique ity. Zava-dehibe zay dia isika rehefa andeha hifidy an'izay dia zay aloha jerena voalohany ny bulletin unique aminenana avy misy soniany membre en bureau de vote anankiroa sa tsy misy. Tsy maintsy jerena zay tsika vao manao conseil en 25 ny antony raha vao tsy misy soni ato ambadika ity dia maty ny vato. Mazava tsara zay matadidy lesona tsara tsika ho averintsika eto foana zany fampasahivana atsika sao dia maika fotsiny hanao conseil amin'ny 25 nefa tsy soni. Dia zao tsy maintsy manao an'izay soni izay zay olona natao atsapaka. Ny président bureau de vote tsy maintsy manamarina koa fa misy nanao soni anankiroa tao. Raha tsy manamarina izy azontsika torina ny fitsarana ary mampigadra herintaona ka hatramin'ny 5 taona ny tsy fanaraha maso an'izay. Ny membre en bureau de vote zay tsy manao soni koa dia azo enjehan'ny lalàna mampigadra ihany koa satria inona ny trano ozy izy nareo taloha reny nisy aleo bulletin préconcert dia bulletin avy any ivelany ihany no nentina nidina nangalanam-bato tamin'ny 2013 reny manjary olo-kafa ny lamy tao. Fa mitindra ny toraka ity tonga dia fantatra hoe ny bureau de ny bulletin unique ity anankiray ity tao amin'ny bureau de vote anankiray ka tonga dia hita hoe raha vosonian'ny olo-kafany ao dia tsy manan-kery izy zay. Kalansi, que te sigue su matriz. Ahora te pillando para la